Aleloia! Miarabantsika rehetra indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, dia ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray, Jesosy Kristy izany, ary indrindra ny firaisana amin'ny fanahy masina. Hivavaka isika, hametrahantsika izao fampaherezana sy antso izay ampitondrain'ny Tompo izao. Hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra Ray, ry Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina, misaotranao izay midera mankalaza amin'ny voninahitra anao ny amin'ny andro anio, ny amin'ny fotoana anio, ahafahanay mifampizara, ahafahanay mifampahery, ary manaitra ny amin'ny trompetra farany hiantsoana ho anay koa amin'izao fihazakazahana fiandrasana anao izao Tompo. Dia misaotra indrindra ny amin'ny fahasalamana tanjaka hery menao anay tsirairay avy. Ny angatahana aminao mandrakariva dia ny famindram-po. Mamela ny heloko mandrakariva Tompo amin'ny tsy famendrehana, amin'ny tsy fahatanterahana rehetra. Mangataka ny rahanao Jesosy, narotsaka ao teo amin'ny hazo fijaliana, angatahako hanadio tanteraka, hanavao ny foko, ny fanahiko, ny tenako manontolo. So aminay tsirairay avy izay vonona handray hiverina aminao. Ka dia miasà ianao mitenena foana araka ny fombanao, aoka tsy hisy hoeninay fa tsy ny feonao, aoka tsy hisy ho tanteraka, ary tsisy ho ambara afa-tsy ny sitraponao ihany koa. Misaotra indrindra amin'ny anaranao Jesosy Kristy no naovanay izany vavaka izany. Aleloia, amen. Amen. Dia araka izany dia hifampahery izany tsika ny teny teo moa izany dia hoe trompetra farany izany no azotsika hiantsoana an'ity koa, satria vakintsika ny teny izay ifampiarezantsika eo amin'ny Matio 5:20. Matio 5:20 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny 17 izay no vakintsika izany akantsika fampaherezana. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Eto amin'ny baibolika izany dia mivaky hoe, misy lohateny hoe fanoharana ny amin'ny Virjiny folo. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny Virjiny folo izay nitondra ny fanalany ka niainga mba hitsena ny mpampakatra. Ny 5 tamin'ireo dia adala, fa ny 5 kosa dia endry. Fa nandray ny fanalany ny adala nefa tsy nitondra solika fiandry, ary ny endry kosa dia nitondra solika tao anatin'ny fitondrana azy sy ny fanalany. Ary raha naharitra ela ny mpampakatra dia samy rendremana izy rehetra ka natory. Nefa noho ny sasan-kalina dia nisy antso hoe, iny ny mpampakatra, mitsangana mba hitsena azy. Dia nitsangana ireo Virjiny rehetra ireo ka samy nanamboatra ny fanalany dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba home kely amin'ny solika ireo izahay, mba efa ho faty ny fanalanay. Fa namaly azy ireo ny endry hoe, tsia, tsy ampy ho anay sy ho anareo ny anay, fa mandehana mankany amin'ny mpivarotra ka mividiana ho anareo. Nefa raha mbola lasa nividy izy ireo dia tonga ny mpampakatra, ary izay efa vonona dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady dia narindrina ny varavarana. Taorian'izany vao tonga kosa ireo Virjiny sisa ka niteny hoe, tompoko, tompoko, voay izahay. Fa hoy izy hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatro ianareo. Koa amin'izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Amen. Eto dia tenin'Andriamanitra, mety efa henontsika matetika, na raha mbola tsy mizatra mihaino tenin'Andriamanitra ianao zao vao mihaino azy izany, dia fotoana andinihanao tsara hoe inona moa izany no tian'ny Tompo lazaina. Dia ity tenin'Andriamanitra ity dia Matio no nanoratra azy, fa Jesosy mihitsy no niteny. Jesosy mihitsy izany nanao fanoharana. Jesosy rehefa miteny matetika dia amin'ny alalan'ny fanoharana izany ny fampianarana nataony. Tamin'ny ny andron'i Jesosy izany raha mandinika isika, na tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia endrika fanoharana no tena hoe fitondrana anatra izany na fampianarana ny olona. Ohatra anankiray izay fantatry ny be sy ny maro ihany koa dia ny ohatra nataon'ny Natana, mpaminany Natana izany tamin'i Davida rehefa nanota tamin'Andriamanitra izy. Izay izany tsy hidirantsika fitsipirihana fa fampatsahiana mba ahafantarantsika fa
betsaka amin'ny fanoharana izay ato amin'ny baiboly ato. Tahaka izany koa Jesosy zany. Jesosy dia nampianatra, nampianatra ny mpianatra izay nanaraka azy izy sy ireo olona marobe, dia endrika fanoharana no tena nampianarany azy. Misy ary ny fanoharana izay tsy nazava tamin'ny olona fa ny mpianatra no nazavainy manokana. Ny dika izany hoe isika izay tena vonona manara-dia an'i Jesosy dia omeny fanazavana manokana. Io le fahavononana io io le atao hoe vonona manara-dia zany mpianatra Jesosy dia mangataka koa ny fanahy masina. Izay mahatonga antsika alohan'ny izarana ny ten'Andriamanitra zany dia mangataka ny fanahy masina, mangataka azy mba izy mihitsy ny teny fa tsy izahako fa niza. Mamaky ny tenin'Andriamanitra zany dia omeny an'io fanahy masina io. Marina fa misy ny nianatra manokana zany ny amin'izany amin'ny fotoana maro fa tia tenin'Andriamanitra ity ihany no nianaran'ny zareo sy ny vakiny. Fa tsika koa zany rehefa mazoto sy mitady an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia omeny ilay fahazava-tsaina sy fahalalana vaovao zany ny amin'ny atao hoe tenin'Andriamanitra fa tsy miandry ny hafa foana mba tsy ho voafitaka ihany koa. Eto arak'izay dia Jesosy no niteny. Tia dia tena anatra na fanoharana na atao hoe trompetra. Tena izay mihitsy ny tiany Jesosy atao tamin'izany hoe tena fanairana farany satria ao aorianan'io amin'ity Matio ity zany 4:25 dia nanomboka nosamboriny Jesosy teto zany nianatra farany ao aoriana kely io zany moa zany 5:30 ilay hoe fanoharana ny amin'ny talenta, dia ary amin'ny 1:30 ary izy amin'ny Matio 5:20 ihany dia miteny mihitsy ny atao hoe ny fitsarana farany. Zany hoe tena hoe isy ny fitsarana ary efa farany izao. Ho hitantsika eo moa zany ny fanazavana ny ten'Andriamanitra satria ambarany mihitsy zany efa hoe andro farany zany izao ao amin'ny Matio 4:20 izy tena miteny an'izany fa eto dia manambara ny fitsarana zany na fanasivanana ny olona amin'ny andro farany. Hitantsika ary angambany ambara tenenina an'izay hoe tena anisan'ny niafatra farany nataon'i Jesosy zany dia eo amin'ny Matio 4:20 aorianan'ireo fanoharana farany nataon'i Jesosy zany dia andininy voalohany amin'ny 4:20 aminaran'i Jesosy: ny teti-dratsy hamonoana an'i Jesosy. Rehefa vitan'i Jesosy izany teny rehetra izany dia nilaza tamin'ny mpianany izy hoe fantatrareo fa raha afaka indroa andro dia ho tonga ny Paska, koa ny zanak'olona dia atolotra omboana amin'ny hazofijaliana. Ary tamin'izany ny lehibe mpisorona sy ny olona dia nivory tao amin'ny lampan'ny mpisorona be antsoina hoe Kaiafa, ary niara-nihevitra ny hisambotra an'i Jesosy amin'ny fitaka izy ireo ka hamono azy. Izany zany no tanjona tamin'izany taorianan'io hafatra nataon'i Jesosy efa fantany fa hisambotra azy ny olona dia ombony izy. Araka ny fantatsika na raha mbola tsy nahafantatra ianao zany dia Jesosy tsy novonoina tamin'izy teo amin'ny hazofijaliana fa nanolotra ny aina satria izy ihany no tompon'ny aina na ny antsika zany ny any anazy koa ary moa. Raisintsika ny andiny voalohany amin'ny Matio 5:20 aminaran'i Jesosy: ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny Virjiny folo izay nitondra ny fanalany ka niainga mba hitsena ny mpampakatra. Eto zany Jesosy rehefa miresaka hatramin'ny nitorian'ny filazantsara dia ny fanjakana ny lanitra nitoriany, fanjakana any an-danitra zany ary tsy mitory ny fanjakana etỳ an-tany. Ho antsika zany kristianina manara-dia ny Tompo raha miresaka tafahoatra ny amin'ny tao hoe fanjakana etỳ an-tany ary izay ny fakapanahy maro ny fanjakana etỳ an-tany no tadiavina dia tena hoe azo efa lazaina sady fa diso lalantsika. Fa Jesosy rehefa miteny dia ny fanjakan'ny lanitra hanomana ny fanjakany any amin'ny Jaona 4:20 any izy dia miteny mihitsy fa amboatra fitoerana ho anareo aho izy, andeha ahako. Zay no nahatonga anazy hoe hanolotra handefa ny mpananatra dia ny fanahy masina. Ka izay zany raha miresaka ny fanjakan'ny tany ny amin'ny fitondrana, ny indrindra moa zany fampirirezana ara-panamiko no ataontsika, ny fanahintsika mba ho tafiditra any an-danitra no resahana, fa
ny fanjakana etỳ an-tany dia vitan'ny olona etỳ an-tany zany. Fantatsika tsara zany fa ny an'i Jesosy dia ny fanjakana any an-danitra, zay no tena tiany ambara amintsika. Dia inona no teneniny teo hoe misy tahaka ny Virjiny folo izy izay nitondra ny fanalany ka niainga mba hitsenan'ny mpampakatra. Zay zany ohatran'ny hoe tahaka misy fanoharana zany hoe misy Virjiny folo, zany ny fanjakan'ny lanitra, dia inona ny ataon'ny zareo andeha hitsena ny mpampakatra. Inona no tiany lazaina amin'izany hoe efa misy mpampakatra. Le mpampakatra zany Jesosy mihitsy ny teny, andeha hozy izy teny tamin'ny mpianatra, dia ho avy mbola haka anareo indray. Izy no hampakatra antsika, ka zay no tiany ambara. Tsy azon'ny mpianatra mihitsy izy io raha tsy efa nitsangana tamin'ny maty mihitsy Jesosy dia niakatra ho any an-danitra. Fa zay tamin'ity zany mbola teo Jesosy mbola velona izy niaraka tamin'ny mpianatra. Ka zay no ataontsika koa zany, matoa nampitainy tamin'ny mpianatra dia miandry ny mpampakatra ho avy Jesosy. Zany foana no toriantsika eto zany ho avy Jesosy, zao ny ora farany. Voateny amin'ity teny ity koa zany hoe ora farany zany amin'anaran'i Jesosy hoe 2. Ny 5 tamin'ireo dia adala, fa ny 5 kosa dia endry. Hitantsika fa tonga dia ny faritany mihitsy zany fa misy 5 adala, 5 endry. Eto dia ambara tsara fa Virjiny folo, dikan'izany tena olona madio, olona mendrika zany izay samy teo akarina. Matoa izany ny teo akarina nitondra ny fanalany, samy te hiandry, samy niomana daholo reto. Midika izany fa raha ny tena izy dia miteny ny amin'ny olona efa mahafantatra an'Andriamanitra, efa mahafantatra an'i Jesosy, ny mpanara-dian'i Jesosy, ny fiangonana, ny olona maro dia ao anatin'izany. Fa raha fantatsika eto zany dia misy 5 amin'ireo sady dia adala, ny 5 endry. Amin'ny fiteny frantsay dia hoe ny 50%, ny 50 isan-jaton'ny olona zany izay ao amin'ny Jesosy izay efa miaraka aminy eo dia tonga dia natsoiny mihitsy hoe adala. Aingany mba tsy ho isan'ny adala antsika zany amin'izao fiazakazantsika fanarahana an'i Jesosy zao. 7 amin'anaran'i Jesosy, fa nandray ny fanalany ny adala nefa tsy nitondra solika fiandry. Zany zany no tena mahadala ny adala eto, ilay olona niaraka tao ihany, nandray fanala, manana jiro mirehatra ihany zany fa tsy nitondra solika fiandry. Zany hoe ny solika eto dia ny faharetana amin'ny fanarahana ny Tompo. Azo oharina mihitsy moa zany solika rehefa hoe menaka na tamin'izany ny menaka no nidorana nanaovana fampiretana jiro zany, ohatran'ny hoe petrolina. Fa ny solika eto zany dia oharina mihitsy amin'ny fanahy masina. Ny fanahy masina no mampianatra antsika, mahatonga antsika mitondra tena tsara, miendrika eo anatrehan'Andriamanitra, fitondran-tena sy ny fahatsarana eo anatrehan'Andriamanitra zany mila ny fanahy masina. Raha tsy manana fanahy masina isika dia tonga dia efa hoe ao anatin'ilay hoe adala zany. Fa na dia izany ary mirehatra ihany reto olona reto. Fa 4 amin'anaran'i Jesosy, ary ny endry kosa dia nitondra solika tao anatin'ny fitondrana azy sy ny fanalany. Zany hoe mila solika ao anatin'ny fitondrana azy. Inona ny fitondrana ny fanahy masina? Dia Jesosy no niteny, na ny tenin'Andriamanitra hoe isika izao no atao hoe tempolon'ny fanahy masina. Tsika tsirairay avy ihany zany ilay tempolon'ny fanahy masina. Tsy ilay fiangonana io, tsy ilay mpanompon'Andriamanitra mitarika, fa ny tenantsika tsirairay avy ny tempolon'ny fanahy masina, mitondra ilay fanala, mitondra ilay solika fiandry zany. Ao anatintsika no mila fiainoana ny fanahy masina, fa amin'ny fotoana iantsontsika an'Andriamanitra nanolorantsika tena, izay ilay hoe fanala mirehatra. Efa nirehatsika, narehetry ny tompontsika, nampahafantariny ny lalana, fa mila ny fiainoana ny fanahy masina zany manomboka izao. Ka izay ilay izy hoe fitondrana tao anatin'ny fitondrana azy. Fitondrana ny solika dia ny tenantsika, tsika izao ny tempolon'ny fanahy masina. Ary rehefa ho avy Jesosy hampakatra dia ny tsirairay avy no ampiakariny. Hitantsika eo zany amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo, fa tsy ny fiangonana akory na hoe ny mpivady, fa any amin'ny misy tenin'Andriamanitra ary misy miteny hoe misy eny an-tsaha na miara-miasa eny dia ny iray ho akarina hozy izy, ny iray hajanona.
Zany dia mbola ao anatin'ilay 500 isan-jato ny olona dia efa tsy tafakatra. Zay no ampaherezana antsika androany zany mba tsy ho isan'io tavela ety na dia ao anatin'ny fihazakazahana nyrehatra ihany ary manana ny solika fa hitantsika eo amin'ny faraparany eo fa mafy mihitsy ny tenin'ny tompo izay noteneniny. Fa lazaiko sady moa zany tsy maninona ilay izy satria hoy izy hoe 2:12 amin'ny anaran'i fa hoy izy hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo. Hitantsika amin'izany fa mahery ny tompo rehefa miteny ary tsy miafiafy tsy misalasala mihitsy zany. 5 amin'ny anaran'i Jesosy, ary raha naharitra ela ny mpampakatra dia samy rendremana izy rehetra ka natory. Raisitsika isaky ny 1 moa zany hazavaina fo satria amin'izay mazava antsika amin'ny tenin'Andriamanitra mba tsy hoe vakiana maika. Izay rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra dia mandinika ohatran'izay zany ianao, inona moa zany no tiany ambara amin'izany mba tsy hakana koa zany. Misy hoe maka andininy iray ao anatin'ny toko iray dia izay no hazavaina fa eto ilay andalany manontolo eto zany no hazavaintsika dia ary raha naharitra ela ny mpampakatra dia samy rendremana izy rehetra ka natory. Io dia tena manambara mihitsy Jesosy ny teny mihitsy tamin'ny 2000 taona lasa izy no niteny an'io. Efa mihoatra zany dia rendremana satria naharitra ela ny mpampakatra. Jesosy miteny hoe hampakatra anareo aho, ho avy aho izy mantsa ny mpianatra, ary izay nahatonga ny mpianatra nitory hatramin'ny farany mihitsy, nijoro hatramin'ny farany satria hita mihitsy ilay Jesosy niaraka tamin'ny teo velona dia nombona tamin'ny hazo fijaliana dia nanolotra ny ainy dia nalevina mihitsy dia nitsangana tamaty niaraka tamin'izareo teny Jesosy zany ka izay ilay izy hoe fantany zany Jesosy io hoe niteny taminy hoe hampakatra tahaka nahitanareo anahy iny izy niakatra moa Jesosy zany nampiakarina tamin'ny andron'ny Pentekote dia tamin'ny andro nampakarina azafady dia niteny mihitsy ny anjely hoe iny Jesosy Kristy izay hitanareo niakatra iny dia ohatran'iny ihany koa mbola hiverenany. Hidina mihitsy ary faty izay nahatonga ny mpianatra tena nafana fo mihitsy hoe ho avy Jesosy hiverina hakanay. Tahaka izany koa tsika tamin'izany izy nefa niteny fa 2000 taona mahery aty aoriana dia rendremana ny olona dia matory. Eo ilay matory eo zany dia tena araka ilay efa nitenenina teo maro amin'ny fiaraha-mivavaka, maro amin'ny olona na dia efa nifoazina ihany ary efa nahafantatra an'Andriamanitra ihany efa mitondra ilay solika ihany ary mitondra ny fanala azafady dia tsy nitahiry solika ka natory. Na ny mitahiry zany na ny tsy tahiry samy matory daholo satria misy fotoana atorian'ny olona zany. Kanefa amin'izao fotoana izao raha hitantsika tsara mihitsy, izay mahatonga anazy tsy ho hazavaina intsony eo amin'ny Mateo 4:20 fa ao mihitsy no nitenenan'i Jesosy hoe izao no famantarana hoe ho avy ny andro farany. Izao tena efa hitantsika amin'izao fiainana izao mihitsy natao hoe andro farany ka mila zany tsy hatory intsony. Izao zany ilay tsy ao anaty na tsy rendremana akory ary fa tena mila tsy matory mihitsy zany mila mifoha izay ilay hoe mifoaza ianareo izay matory 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa noho ny misasakalina dia misy antso hoe iny ny mpampakatra mitsangana mba hitsena azy. Izay zany izao ilay misasakalina tena efa hoe izay mahatonga an'ilay hoe trompetra farany lakolosy fanairana hiantsoana antsika izao fampaherezana izao fiarahana amin'ny linona moa zany ny antsointsika anazy ny lohateny hitondrana ny izao fiaraha-mivavaka izao dia ho avy Jesosy ka fanairana izao mba tsy isan'ny mbola matory ianao mbola tsy isan'ny matory tsika fa mila taitra, mila mifoha ary mba hanana ilay solika fiandry zany ao anatintsika dia ao anatin'ny tenantsika zany ilay tempolin'Andriamanitra. Ka izay hoe efa ao anatin'ny sasakalina isika izao tonga Jesosy, ho avy Jesosy araka ny teniny koa tonga dia raisiko any amin'ny 9:13 amin'ny anaran'i Jesosy koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Ho avy izy amin'ny fotoana iantsony, amin'ny sasakalina zany no miantso izy. Dia olona ny eritreritra hoe mety raha maraindraina ve hatory tsara fa amin'ny fotoana iantson'ny tompo dia mila mifoha, samy mifoha daholo ihany koa zany reto fa inona no mahasamihafa anazy hitantsika eo 7 amin'ny anaran'i Jesosy dia nitsangana ireo vijiny rehetra ireo ka samy nanamboatra ny fanalany. Izay tapahany isaka ny misy andiny zany dia tasiany teboka ny dikan'izany inona no tiany ambaran'izany tafatsangana daholo, samy vonona daholo ihany hiditra samy naheno ny teny na amin'ny antso
samy nafantatra dia samy mitsangana daholo amin'ny fotoana farany izany, satria io tsisy mahafantatra ny olona izy dia inona izy samy mitsangana daholo izany ireo hananamboatra ny fanalany, niomana daholo amin'izay satria efa nirehatra daholo ihany. Dia hoy ny adala tamin'ny Endry mba homey kely amin'ny solika ireo izahay fa efa ho faty ny fanalanay. Namaly ny Endry, tonga dia tohizako amin'ny anaran'i Jesosy, fa namaly azy ireo ny Endry hoe tsy ampy ho anay sy ho anareo ny anay, fa mandehana mankany amin'ny mpivarotra ka mividiana ho anareo. Ity zany azo lazaina mihitsy eto no tena fototry ny teny izay ifampiarezantsika. Ny solika izay fiandry fanamasina izay ao anatintsika dia mila tehirizina, mila manana an'izany foana. Fa rehefa ho avy ny Tompo ka tsy niomana mialoha tsika dia tsy zaraina izy io. Io zany matetika ny fakapana mahazo ny olona hoe marina hoe izay nanolo-tena zany dia hitanao mihitsy hoe tena manolo-tena ho an'ny Tompo izy, ilay mpanompon'Andriamanitra teny hasahan'ny fanahin'Andriamanitra dia miandry foana. Miandry hoe mba eto am-bavaka izay, eto am-bavaka izay pasteur, eto am-bavaka izay ilay mpanompon'Andriamanitra, rahalahy, rahavavy, fa ianao tena mivavaka be ka henoin'ny Tompo. Mbola mihaino ny Tompo izany mbola mamindra fo izy izao, mbola miasa amin'ny foaziny. Fa amin'ny fotoana tena tongavan'i Jesosy dia tsy misy intsony ny fanontaniana hoe meo koa izay eto am-bavaka indray izay, eto am-bavaka izay fa nareo efa feno, fa ny tsirairay avy no tonga dia ampiakarina amin'izany fotoana izany. Miambena hozy izy ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Aza miandry ny hafa tompoko, aza miandry ny hafa hitondram-bavaka antsika foana. Marina misy ny fifampiarezana, fampitondranam-bavaka, fa eto dia tena hita mihitsy fa ny tsirairay avy izay feno ny tahirin'ny tenany, ny tahirin'ny solika fiandry no tsy mizara, tsy mifampizara. Dia misy ny mety gaga ianao hoe ratsy toetra ve ilay olona, sa hoe izany ve natao hoe manana ny fanahy-masina. Fa io fanahy-masina io dia ny tsirairay avy no mangataka sy mitahiry izany eo anatrehan'Andriamanitra. Izay no tena tiana hampairezana amintsika androany. Tadiavy io fanahy-masina io, tsy afaka manao inona isika raha tsy manana io fanahy-masina io. Ary io fanahy-masina io dia manova antsika tanteraka. Tsy hamaky ny tenin'Andriamanitra izany fa betsaka ny fampianarana amin'io fanahy-masina io, fa eo amin'ny Galatiana 5 dia vakio ahafantarana hoe inona ny hoe olona misy ny fanahy-masina sy ny tsy misy ny fanahy-masina izany. Tohizantsika ny famakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. 9. Fa namaly azy ireo ny Endry hoe tsy ampy ho anay sy ho anareo ny anay, fa mandehana mankany amin'ny mpivarotra dia mividiana ho anareo. Izany hoe misy mpivarotra ihany izany izany hoe misy izay izany mila tandremana. Afaka mividy ihany dikan'izay mindana manao ezaka, mandoha vola, dikan'izay tsy azo azy foana koa izany ilay fanahy-masina fa vidim-bola. Tsy hoe tena hoe misy moa sasany misy manao an'izany mihitsy hoe ilay pasteur na ilay mpanompon'Andriamanitra io manana ositra dia andaovanay vola. Tandremo fa na Jesosy na ny mpianatra Jesosy izay nanaovan'ny olona amin'izany amin'ny tantara ato. Lava ilay tantara raha ohatra hoe vakiantsika, fa misy an'izany hoe omenay vola nareo dia mba atao izao sy trano izay, fa mba omeo amin'ilay fanomezam-pahasoavana iny koa izay, fa fahafatesana, ozona ary tena hoe latsa ary no azon'ireny olona ireny izany. Tsy vidim-bola ny fanahy-masina fa mila izany ezaka. Ny tiany tenenin'ny tenin'Andriamanitra eto dia ny tsirairay no miezaka, fa tsy handeha hividy vola. Tsy fantatra hoe aiza moa izany any amin'ny mpivarotra, iza ilay mpivarotra. Tsy niteny izy hoe iza ilay mpivarotra fanahy-masina na iza ilay mpivarotra solika eto fa mila tsika tsiray avy miomana. Ny mpivarotra ny solika raha araka ny tenin'Andriamanitra nazavaintsika hatrany am-boalohany izany dia tsisy afa-tsy ny Tompo ihany, ilay Andriamanitra iray no manomana sy mizara amintsika ilay fanahy-masina, fa tsy ny tsirairay avy hizara fanahy-masina amin'ny hafa izany. Misy ny fanaovana ny fanafahana, délivrance, mety hisy ihany koa ny atao hoe fametran-tanana, fa ny tena solika dia tsisy fa ny tsirairay avy no mitady izany eo anatrehan'Andriamanitra.
tiako hampaharezina anareo zany a, zay am'le mitady zay a, tia ny tompo hamafisina tsara, fa vakio a ny any amin'ny Jaona 7:30, 5:30, 6:00 ahafantarantsika tsara mihitsy hoe ahoana marina moa zany a io fanahy masina io a, zay nambaran'i Jesosy ihany koa. 10 aminaran'i Jesosy. Nefa raha mbola lasa nividy izy ireo dia tonga ny mpampakatra, ary zay efa vonona dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady dia narindina ny varavarana. Zay zany hoe le vonona, zay mila vonona foana ho avy Jesosy a, teneniny mihitsy fa taky ny fiavin'ny tselatra ozy izy, ny fiaviany avy any atsinanana ka hatrany andefana, atsimo ka hatrany avaratra, tena aingana mihitsy zany ny fahatongavan'i Jesosy a, ary rehefa tonga izy de tonga de mampiakatra zay anazy zay vonona ihany. Zay vonona de niara-niditra taminy, zany hoe tonga de ampidiriny tao amin'ny fampakaram-bady dia narindina ny varavarana. Io a de tena zay mihitsy. Eto Jesosy ao amin'ny Matthieu 7:20 mihitsy a, de niteny mihitsy hoe tahaka ny tamin'ny andron'i Noa. Noa rehefa nanomana ny tondra-drano a, ny safo-drano, dia ny olona variana. Misy ny olona ozy izy napakabady, nifaly, mety nandatsa, naneso an'i Noa ary, fa rehefa tonga ny safo-drano a, dia narindrina. Ary Noa tsy izy no nandrindrina an'io fa ny tompo mihitsy no nandrindrina an'io varavarana io. Varavarana lehibe ny zany, trano le samby fiara moa fiantsoantsika anazy a, nataon'i Noa zany ngeza be. Tsy voahidin'ny olona zany raha ny tena marina, ahoana ny hanidinany azy hoe avy any anatiny sa avy any ivelany, fa ny fanahy, ny anjely Andriamanitra mihitsy a, ny tompo no nanidy ny varavarana, izy no mandrindra anazy a, ka rehefa mirindrina io a dia tsisy tafiditra intsony. Zay mihitsy a endrika tokony hafantarantsika an'izany zany a, amin'izany hoe varavarana any an-danitra zany. Betsaka ny fijono vavolombelona hitantsika na henonao a, mampirisika anao amin'izany, fa betsaka mihitsy ny olona zay efa nahita an'izao hoe lanitra zany ka mahita hoe voahidy ny varavarana, narindrina, natao tahaka ny rindrina, tsisy ny azonao andehanana intsony fa tena mihidy tanteraka zany. 10:30 taorin'izany vao tonga kosa ireo vidy sisa ka niteny hoe tompoko, tompoko, voay izahay. Zay zany ilay izy hoe rehefa tara, zay ilay hoe mila mbola nandeha tsy vonona teon'io a, fa lasa nividy tany ivelany tany a, zay vao tena nihazakazaka tompoko, tompoko. Zay zany hoe samy manao anazy hoe mahafantatra azy hoe tompo. Tena hoe nandray an'i Jesosy mihitsy zany a, ary nandray anazy ho tompo. Eo koa zany hoe natao hoe tompo sy mpamonjy, fa eo a na de tena hoe dikany rehefa manao tompoko moa tsika de hoe manaja an'le olona zany a, na de misy fiangaviana na misy fitarainana ary zany a, de inona ny tenin'ny tompo? Tsy voay izahay. Tena mitaraina zany a, fa ny tenin'ny tompo a fa hoy izy 10:12 aminaran'i Jesosy, hoy izy hoe lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatro ianareo. Jesosy rehefa miteny an'io lazaiko aminareo marina io a, de zay natao hoe zay ilay hatoriana amintsika foana hoe fahamarinana sy fahamasinana. Tena milaza marina mihitsy ny tompo, tsy fantantsika rehefa tsy miomana, engany antsika mba hiomana tsara, azoto hamaky ny tenin'Andriamanitra dia ho feno ny fanahy masina. Fa raha tsy feno ny fanahy masina tsika dia ho tavela sy anisan'le hoe na de nihazakazaka sy nirehatra ihany ary a, fa tsy ampy solika dia ho tavela ary tsy fantatry ny tompo. 10:13 farany aminaran'i Jesosy, koa amin'izany miambena fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Tsisy mahafantatra ny andro tsika na ny ora, fa mila miambina. Dikan'izay le miambena zany a, mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra, tsy matoritory zany a, ary fantarina ny tenin'Andriamanitra, mangatsaka ny fanahy masina mba ho feno fanahy masina foana, fa raha tsy misy ny fanahy masina araka ny fanazavana teo a, dia ho reraka foana tsika. Ary io fanahy masina io koa dia mampiseho a ny fahatsarana sy ny fahasoavan'Andriamanitra zany a amintsika izay nandray azy a, sy feno ny fanahy masina io ka dia engany ny tompo hamangy antsika tsirairay avy a, ary ho fenon'ny fanahy masina tsika araka ny teny teto mba tsy ho tavela, fa izao a no fiantsoana farany a, zay a ataon'ny tompo tamin'izany a, ary mbola maneno ny trompetra ankehitriny a, ka dia mifoaza isika mba tsy ho tavela etỳ amin'izao tontolo izao. Dia mahereza tompoko a, misaotra ny tompontsika amin'ny teny a zay fampizarana androany a, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotra tompoko, aleloia, amen.